saika naneo ny favonona ny Kiandajabato ary nefa ny adidy ho amin'ny rampitso avokoa ireo olona sendra ny mpanao gazetinay teto amin'ny fahitalavitra Mat TV teny Andalambe teny tamin'ity andro androany ity arahantsika toy izao manaraka izao ny faneho-kevitra izy ireo. Ina ny hoisan'ny antony mahatonga anareo hoe hanao izay fifidianana izay indrindra? Mampatonga an'izay zoan'ny olombelona rehetra no mifidy dia tsy maintsy mifidy izany. Olona ohatrohatry ny ahoana ny andrasanareo hoe hitantana Madagasikara amin'izay hoe fifidianana izay? Raha ohatrana manokana aloha dia ny olona tsotra, olona mahay mitondra. Fifidy rapitso. Ina ny antony hoe tsy maintsy fifidianana izay? Soako ka amina olom-pirenena malagasy anahy. Olona ohatrohatry ny ahoana ny andrasanao hitantana Madagasikara? Indray aloha safidy boky irery ihany. Fa tokotokony hoe ohatry ny ahoana ny tokony fahaizana anana ny toetra ny mianina ka izay ilay dia niako anao teo hoe za zany manana safidy boky manokana azonao dia ohatr'izay ihany koa navaly teko anao hoe safidy boky zany le izy hifidy amin'ny olom-pirenena malagasy anahy. Dia ina no anton'izay hoe andeha hifidy izay ianao fa vonona tanteraka ianao zany? Efa vonona tanteraka ko ny fifidianana ange ilaina amin'ilay fitondrana. Sady ohatrany hoe fiovana amin'ny fitondrana zany le raha teteza mita foana ve natatsika eto asa izay anjo hoe. Olona ohatrohatry ny ahoana ny hoe andrasanareo amin'izay hoe filoham-pirenenantsika manaraka eo izay? Olona ohatrohatry ny ahoana ny andrasanareo? Ny olona ny andrasanay ohatrany hoe olona tsy tia tena ohatran'izany mba tena hoe hanavitra amin'ny Madagasikara ao anatin'ity krizy izay nga mba ny tena olona mba endrasana nefa tsy fantatra iza le izy zao raha pitro vao jerena tena hifidy aka. Ina ny antony hoe manosika anao an'izay hoe hanatanteraka fifidianana izay? Mampanosika anao an'ilay fifidianana zany dia zao efa mijaly kosa ilay vahoaka malagasy. Olona ohatrohatry ny ahoana ny andrasanao filoham-pirenena hitondra Madagasikara? Raha misafidiko aloha misafidiko tsy hoteneniko anareo fa za fa manana ny olona ikiny ndraiky hoe mety ety amin'ilay amin'asy dia amin'ny fantatry hoe mampety ilay malagasy.